eto afovoantsika lay mazava tokana sambatra izay mahita azy faovelona ry Jesosy iresako izahay mpianatrao afanao sy atantao ny finoanay anao. Pour information pour le francophone, il y aura la traduction en français en écrit sous-titre. Merci. Soratra dera laza voninahitra anao Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina saoran'i Jehovah ry fanahina ary jeto tanatinay misaotra ny anarana masina izahay tsy adonoinay tokoa ny fitahianao jeto ary zahay miantso anao mangataka anao idina ijery anay tsirairay avy amanganay tsirairay avy hanokatra ny fonay sy ny sainay haizanay mandray ny teninao eto ampovoanay tokoa ianao Kristina dia vitsy aza araky ny teninao eo ampovoany ianao rehefa atsoina ka miantso anao zahay anay masina hendry hapiorina anay hapatoky anay amizao ady saotra trehina izao ry Kristina efa dia misaotra fa dia menao hery fifaliam-po fiadanam-po na dia maro aza ny zavatra fa mafaondrindra ny aretina ny fahetina mbavaka aminao ny marary ho tendrenao ny loharan'aretina ho ritra ny rano sosarobidy akoriananao ena tapindohatrana paladiny marary any amin'ny hopitaly na any amin'ny firenenay zany ankehitriny Jesosy raha anambara ny teninao dia ianao ne no anambara fa tsy zaho hoe mpanota mahantra ny fidinao ianao mpifidy azo antoko no atenay nakahiteny mpamonjy eo fa tsy ty amin'ny fahanterana saorana anao tokoa Jesosy amin'ity andro ty raha mandray ny faharoa amin'ny 20 taona Jesosy eo dia avy aminao zany fa tsy napoizina hahatrarana ny zany fa noho ny fitiavanao io fahamindraponao io ankehitriny izy rehetra miheno Jesosy mba handrainao hanasitrana ny fanahinay ny fonay andrainao tanteraka mivavaka aminao zay ho andreo akonana rehetra na ny lavitra akaiky indrindra ny mpino anao rehetra ho tehiry ianao Jesosy tehirizy fa tsy mahatana anao zany dia mitenena Jesosy amin'ity andro ty fa miheno zay mpanomponao amen. Faly miarahaba antsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao hainareo tsara hainareo tsara ve ny teniko maheno ndraindray tsy hainiko le hirany hata teo ka rahaba antsika rehetra aloha dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitahiana ho antsika tsirairay avy ka ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana antsika dia ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby folo hatramin'ny fahafito amby folo Jaona voalohany epistily Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo vakiana aminaran'i Jesosy aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anaty ny fitiavan-dray fa ny zavatra rehetra ato amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay
Ray masina teninao ny fahamarinana. Amen. Raha jerena zao teny zao ry hava malala de zao ho an'ny mpino, satria ho izy ato hoe anaka zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotanareo. Raha misy manota dia manana solovava ao amin'ray isika zay ny fiandohany amin'ny toko faharoa ty, de zay ny fiandohany eo manam-pisolovava tsika ozy. De manoratra izy manomboka amin'ny 7:20 hoe manoratra aminareo zanaka satria voavela ny heliko areo noho ny anara. Zanaka efa mino zany, zanaka efa fatany tsara zany. Manoratra aminareo ray aho izy satria fa mahalala lay hatramy voalohany ianareo. Tanareo zany olona efa mandray zany nanaovan'izao pistily zao. Manoratra aminareo zatova hoy satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Atsika zany efa naharesy zany zatova. De mbola ataony koa manoratra aminareo ankizy madinika hoy satria efa mahalala ny raha ianareo. Tatsika zany nanoratra aminareo ray averiny ray satria efa nahalala lay hatramy voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatova aho satria mahery ianareo ary mitoetra anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy. Zay nanovako azy tamin'ny tariako teny hoe olona fa mino no nanoratana zao pistily zao fa tsy gentilisy. Eto anefa izy de manafatra tsara hoe aza tia zao tontolo zao na ny zavatra am'izao tontolo zao. De atsika zany mampianatra izy aza tia zao tontolo zao. Kanefa ny hanorenatsika azy de le hoe fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Mampianatra izy. Raha itodika amin'ny tanora indray aloha aho de hoe hamaky ny Toriteny toko 1:20. Toriteny toko 1:20 manomboka 9 hatramy 10. Zao ny voalaza eto. Naran'i Jesosy mifalery zatovo de ny mbola tanora ianao, ary ao ka ny fona hampifalifaly anao amin'ny andro fahatanorana ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy zay jereny masonao, nefa ako ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarany ianao amin'izany rehetra izany. Koe sory ao amponao ny alahelo ary vilio tsy kasika ny nofonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahanao de samy zava-poana. Zany hoe zany Andriamanitra tsy manery izy de manambara tsara indrindra amin'ny tanora hoe mandehana araka izay sitraponao zay mahafinaritra anao rehetra. Toriteny moa zay atsika fa ny Solomona, mpanjaka Solomona nataony daholo zao rehetra zao amin'ny fiainany zao tontolo zao. Nanana ny harena izy, nanana ny zavatra rehetra izy, kanefa zava-poana reny izy tsy maharitra ho rava reny. Atsika zany nefa Solomona tamin'ny voninahiny amin'ny harenany mampanjaka azy. Zany nataony ao amin'ny Toriteny ao amin'ny abolana zany no ambarany ao. Tsika solavarisaka amin'izany fa izao aza tia zao tontolo zao. Inona moa ny zao tontolo zao? Zao aloha 3 zavatra tokony hiadiantsika. Voalohany nofo. Ny nofo de ny zavatra mahafinaritra azy amin'izao tontolo zao. Ny filany maso zay voalazany zany mahafinaritra azy. Zavatra fiaina zao tontolo zao zay tsy ho tanisaiko fa haitsika tsara zany. Io no ampitandremany fa handalo io rava io tsy haritra io zay no ampitandremany mafy ny mino azy.
zay le zao toy zao nofotsika toy le hoe am'le hoe mionay n'io ny hanasazo anay hitatsika moa de mindrana kely eo le Toriteny 67 androany le hoe Jesosy nalainy devoly fanahy voalohany hoy izy nofo meo anay n'io zy hanasazo ao anay hainy Jesosy ny mahatonga vato le mofo izy hainy io izy le vato ho tonga mofo fa tsy ho baiko ny satana izay le fakapanahy na hampianatra tsika koa Jesosy ireo mpianandreo hoe tandreo moa sy ny hanina zao levona no afatifaty fa leo am Jesosy zay le nofo ny faharoa zao tontolo zao naseho ny azy zao tontolo meko anao hozy reko etonatreako ana sahin Jesosy hampianarin Jesosy ireo mpianandreo jerenareo zao zaho sahin'io vao maika venareo zao tontolo zao ve tiakoka ka rehefa manao ny manaraka ny fomba ny devoly ny olona de mekoka aminy zay no izy mekoka de eto izy vao zay fahatelo izy tsika manko izy indraindray de manao zao devoly io zao fahatelo ny plasy fahatelo de devoly nasehony azy amizay zany hoe le mahatsika iny kaya le ao anatiny le fireharehana zany fialonana fiavoavonana izay ao anatiny olombelona zany de io ny hitany devoly de any am Jesosy izy nanao azy aloha ka izay no hitandremana le ao anaty zay fahatelo de hoe miakoka amiko izy le miakoka aminy zany de zao le manao ny fomba rehetra de fa mikoka amy devoly ane any moa le hoe fanibavaka nataony madamo Bolola teo hoe ny tsolitra ny ino mpanompon'Andriamanitra maro neny manao an'ireny tsy raha mba jetilisa fampanompon'Andra vita batisa ka noho zany inona moa no ataotsika am'izany inona ivavaka ho an'ireny mba hamonjen'Andriamanitra azy hamonjena atsika koa satria izy niteny tamin'ny Joba hoe vavaho andreo namanao reo mba hahazo famelan-keloka izy satria ny tsara ny tsara an'ile mpanompon'Andriamanitra nalay Joba ny tsara azy ireo namandreo de nivavaka ho azy Joba de verina ny fahasoavan'Andriamanitra eto iverina zany tsika inona no atao hoe sitrapon'Andriamanitra mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay inona ny sitrapony izao ny sitrapony ray Jaona 1:40 Jean 6:40 izao ny sitrapony raiko dia ny hazahoany zay mijery ny zanaka ka mino azy manana fiainana mandrakizay ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany zay le ezahatsika mampivavaka atsika hananganan'Andriamanitra atsika amin'ny farany eo amin'ny paradisany zao koa no sitrapon'Andriamanitra Jaona 1:7 Jaona 1:7 andiny 7:24 ary zao no didiny de nihinoatsika ny zanany de Jesosy Kristy zanany sy ny fakatiavatsika zavatra roa nambaran'Andriamanitra ny didy roa indrindra de ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatahorana azy ary ny fitiavana ny namana araka ny didy nomeny atsika ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra aminy ary izy kosa eo aminy ary izao no afantaratsika fa mitoetra ao anatsika izy
dia ny fanahy izay nomeny atsika ny toerany fanahy. Zay, dia ny fanahin'Andriamanitra nomena satria nambarany hoe vavaka izy tamin'ny Jaona 7:10 hoe raha ao mba ho amintsika reo ary tsika ho ao aminy. Zay le zavatra nangatahin'Andriamanitra. Inona hoy izy? No hazahoantsika, ahaizantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zao nafinaritra le fampianarana tamin'ny sabotsy hariva nataon'ny Bordeaux nanafatra ny mpampianatra salta. Dia nanao fampianarana izy dia nafinaritra ahy. Dia hoe mahatonga ny kristiana mangatsiaka. Zay no tena ho tantaraiko eto fa enina no nambarany fa izay no lazaiko eto. Mahatonga ny kristiana mangatsiaka izy ary zaho koa efa nangatsiaka tany Norvezy, tany Kanada. Mahia satria nona inona? Nona ny tenin'Andriamanitra. Tsy mamaky fa rito ny mandrindra nareo any Frantsany. Rito ma tsy afaka mivavaka, tsy afaka lasy. Zay no mampangatsiaka. Tsy misy tenin'Andriamanitra, tsisy vavaka. Zaho mahoy izy rehefa hampianatra dia mianatra alohan'ny tenako. Zaho mahoy izy ny teny aminareo hoe zay mivady izy vao maraina. Vavaka zahay ho diaby eo izy mangataka tenin'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra iny no iainana mandritry ny andro iny. Tenin'Andriamanitra azony marainy tena mihavelona hoy izy ny fanahy amin'izany amin'le tenin'Andriamanitra. Zay koa no izy tokony ndra hiasa nareo fa aza maraina dia mivavaka dia mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa tena hitako misy manao zany mpanompon'Andriamanitra nefa miditra amin'ny 7:00 any izy dia maraina iny izy dia hitako dia mivavaka dia mamaky tenin'Andriamanitra. Mampisy aina io. Zao fa 80 taonako 12 zao. Raha tsy mamaky teny sy mivavaka sy mihira aho tena tsy azoko ny haiko andro tontolo iny. Fa tena mba ho maraina tokana tena atitra moa tsy dia matory loatra amin'ny 9 dia fa amin'ny 5 dia fa taitra. Dia fa eo dia fa mivavaka dia miheno tenin'Andriamanitra avy any Madagasikara. Dia mahavelona io lazaiko aminareo. Velona ny fanahy tena velona. Ka rehefa izay no ataonao dia petraka tsara ny fanahin'Andriamanitra. Dia mahery ianao na ny tenanao dia matanjaka satria voky ny fanahy. Tena voky rehefa izay. Dia inona? Mibebaka, mivavaka, dia mangataka amin'i Jesosy. Hanana fahadivam-po, hanana fahalemem-panahy. Angataina amin'i Jesosy sanandro ny fahendrena moa indrindrandrindra ny finoana, ny fitiavana, fiorenana aminy. Tsy ajanona io fangatahana isanandro. Jesosy meo ahy fa tsy ananako. Zany fitiavana zany. Hioronato fitiavako anao, fitiavana ny hafa koa. Satria manao ahy zaho aloha dia ataoko vavaka zaho nefa tsisy fitiavana. Tsy mahafoy anao. Zay le zao tontolo zao sy nofo hoe tsy malala ny hafa. Tena gravy io fa dia azo atao tsika mpanompon'Andriamanitra hanana zany fitiavana feno. Fitiava-tapany feno. Rehefa ao Jesosy, ao ny fitiavana, ao ny fahalemem-panahy, dia miorona tsara ny fanahin'Andriamanitra. Dia amaranako azy vakitsika ny Galatiana 3:5, ny 12 hatramin'ny 13. Vakina aminaran'i Jesosy Galatiana 3:5-22 jusqu'à 24. Minaran'i Jesosy.
Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamorapanahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemepanahy, fahonona-po. Tsy misy lalàna manotra izany fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany amin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy sika dia aoko andeha araka ny fanahy. Zay, amen. Zany hoe zay fambaran'io zay dia ambarako aminareo fa mpanompon'Andriamanitra roa ene ny arahako tena nahita ny fiainany aho. Na zaiko aminareo sy mahita akehitriny zao aho zay fiainan'ny olo roa ny hitako zay. Mama ny lava sy le mama Ernestina moa. Tena hitako tao le fitiavany, ny hitako tao le fahatahorany an Jesosy, ny hitako tao ny fiainany tena tsy mahita ohatra amizao aho. Maro ihany ny olona nirarana na pasteur na ino. Tsy mahita. Raha tsy nahita an'izay angamba aho dia tsy haiko ny lazako aho. Ka izay no lazako anareo hoe ny olona mana ny fanahin'Andriamanitra. Tsy te hilaza zavatra maro aho fa izay. Ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra fantatra amin'ny fiainany. Lazaiko anareo zany. Mietry, mitia, mandefa, zay no angatahintsika. Na izaho mitory zao tsy ananako zany. Ke zay no angatahintsika hoe mba hanana fitiavana ao Jesosy. Fitiavana tsy miangatra. Fitiavana agape. Fitiavana io Jesosy Kristy tian'ny olona mpanota. Raha ny eritreritra aho reto tena lazaiko aminareo. Mandreny ten'Andriamanitra io. Ny Jesosy zany rehefa teo ambony hazo fijaliana, izy le nanao raha io. Andriamanitra noana de mafoia. Ka ny ala Andriamanitra azy. Fa le nofo utatsika ao ny entiny. Mafy ka mafy. Karere olona mba tsy hampalahelo an Jesosy. Indray mandeha tao aminy zahay tao dia misy tanora manatonao dia tonga le tanora dia nitomany bebaka zany satria nahazo fananjehana tany le tanora injehina mpiandry mitsara kanefa ny tsara hoe nareo zao nataonareo nefa nareo mivavaka nareo zao dia tomany izy teo anatrehany mama dia nipepehiny izy anaka mbo velan'i Jesosy ny heloko ao. Le arina ny tifitra ny atona nampitany. Dia zao nataony rehefa lasa le tanora. Anaka. Sambatra Jesosy raha ohatra n'iny daholo ny tanora. Ry tanora manana fianaratsika Jesosy Kristy vomba amin'ny hazo fijaliana. Tsaroviny jalian'io. Raha tsaroantsika io fijalian'io dia tokony bebaka isan'andro sika hoe Jesosy hoe sory amiko ny fiaina. Lolopo io mihidy ny lanitra. Mifamela heloka mba ho sitrana. Zany voalaza ao amin'ny Galatanty ihany koa angamba zay hoe mifamela heloka mba ho sitrana. Mihidy ny lanitra. Raha tsy mamela heloka olona anao. Ary aza manana haratsiapo amin'ny olona nanizaniza mivavahaingana rehefa ho ratsy ny fo ao. Matoa ampianarina ohatran'izany dia raisy fa Jesosy Kristy angatahantsika mba hananatsika zany fony Jesosy zany. Mba hanana ny fony Jesosy. Fony Jesosy tsy miangatra. Tsy manakolafo dia mahita aho be dia be aty a Frantsa. Manakolafo. Tsy mety fa Jesosy Kristy vomba amin'ny hazo fijaliana azy. Mamela heloko ny mpanota. Tonga tety hamonjy ny mpanota. Raha ny marina ny olo tsy tonga ty Jesosy. Ka tsy fampitsara hoe ranona sandoka. Henoko zany. Dia ataon'izany kanefa sorako Jesosy fa enjehina satria raha enjehina amintsika Jesosy. Zany lazaiko anareo ao an-damosy ny mpanenjika. Ka noho izany
ilay Jesosy fitiavana manao hoe avy aty ianareo zenitaindraiko mandovany fiaina mandrakizay ety ka hany an-danitra. Mana fiaina mandrakizay tsika eto hatrany aminy efa voasoratra tsika rehetra. Vita batisa mandray an Jesosy tanteraka efa azy tsika aza misarasara itsony fa izay fananarany rehetra zay atavo dia hitany paradisa tsika. Ho azy rery any voninahitra hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay vavatsika. Ataony hoana Jesosy tsy saotra anao amin'izany fitiavanao anay, efa nomanao anay ny lanitra, nomenao anay mandrakizay araka ny ambaranao. Ankehitriny Jesosy le devoly rafina io afatoro andavaky ny elotsanoro hevitra anay ka halanay ny namany, afatoro any ho potika any doroany indrindra ty arety mandringany ty Jesosy hainao an'indray minitra sorananao na devo aza Jesosy reo panomponao maro de sy nanina fa mbola marary kosa etina aminao azo antoka anao Kristy mpanjakanay Andriamanitray indrindra ny firenenay vonjeo re Jesosy, vonjeo tavy mahatsiaro tena ny tsirairay avy firenenay toeranay ty koa de avia Jesosy hitanao ny firenenay ty miatra ny mahatra ka noho izany Jesosy araka ny tenao ane ny tena fivavahana marina ny miatra ny mahatra sy ny kambotsy ny mpitondra tena. Isaorana ianao zany rehetra zany Jesosy, anao ny fiadana, anao ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany aminaranao rery any Jesosy Kristy avy Nazareta nongatana izany. Amen. Saotrany Jesosika nanomezany antsika zany teny izany ho fampieritrretana antsika tsiraray avy. Izy zany hampahery antsika ary hampiorona antsika, hampitoetra ny teny ao anatin'ny fotsika. Saotra koa any mama Odette nanome ny zara ny ten'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy rery any ny voninahitra.